mitondra ny fomba fijerina avy hatrany moa ireo nandray anjara tao anatin'ny hetsika ny karakarain'ny vondrona tanimena iny izy ireo dia samy nanana fanantenana amin'ny irosona amin'ny tena fampihavana-pirenena marina eto amin'ny firenena. Maraindro amiko dia zao tena vonona marina ve le fitondrana aloha le fampihavana-pirenena satria mipetraka amiko dia zao hoe ray a ohatrany tsorototra izy satria ohatrany tsy mikasikazy le resaka olona tsy sinenany zany eny ireo krisy teto Madagasikara fa tamin'ny sehatrafo ireo faharoa fatany marina ve za fampihavana ny pirenena zany any mantsy rehefa olona tsy malala an'izy io moa dia tsorototra amin'izy io ka zay zany ny tena petrako hoe izy mantsy ohatrany lazalazaina fotsiny kanefa zao le mpitondra mihitsy ny tsoboniny ka zay no mahatonga anay mametraka raha ohatra hoe nisy ny fampihavana-pirenena tsy misy reny lalàna sy personnalité reny iny reny tena filahanahady mihitsy satria demokrasia mipetraka mazava ao anaty lalam-panondrenana izy zany no mandika vahoaka indray ve mandika samy mpanao gazety ny mandika samy mpanao politika ny mandika ka zay no malaza eritreretra hoe vonona ve hitanareo fanontaniako lehibe satria misy anina hoe na dia atao eto Antananarivo renivohitra fa napakevitra ngezabe ohatry zao hoe mpisarasarahany zany Antananarivo renivohitra kapitaly Madagasikara tokony misy fampiarahana zany ny zavatra nataonay tato amin'ny vondrona tanimena zany dia ozy aho hoe sosokevitra no etoketo izay tsy novaina mihitsy hatramin'izao ny mpampiavana no miavana voalohany raha nanao ny FFM nanao ny FFKM nanao ny endry professeur Raymond Ranjeva nanao ny endry madame Blanche Richard nanao ny Serena sy ny namana zay foana ny zavatra nytenenay mpampiavana no miavana voalohany vitan'ny vondrona tanimena ve zay satria eto a dia miteny raha te hanana force exécutoire dia tsy maintsy mitsofoka atana cadre légalité ny ara-dalàna zany tsy misy azo atao mahitsy no manilika ny olona zay hoe mpampiavana zany izay mpampiavana no tokony hiavana voalohany vitanay ve zany koa dia miteny fa tsy mbola vita ny fampihavana eto Madagasikara mihitsy ny fampihavana tena izy hatramin'izao satria ny mpampiavana tsy mbola miavana dia fary zay zao fa be dia be zany voiny fampihavana-pirenena ity koa moa zany vondrona tanimena no alarana dia tonga zahay évité fa hafa no tanotanokitra tamin'ny 2002 fa ny serene dia mpanavakavaka tribalisme izy président zafa fa amizao zany dia ilay firenena ny foto-kevitry ny serene dia tonga zay manotrika zay raha pisy koa misy olo koa vonona olo koa manasana dia tonga zay raha ohatra ka fampihavana izy raha zarevanao fa fitaovan'ny serene daholo io ampiasaina io ary hitanao fa complet daholo zay tonga eto manotratra évité zahay évité ny vondrona ino moa teo vondrona tanimena zany zay fa ay serene dia tonga zay sy fanipaka zany le foto-kevitra dia tonga zahay fagnanay zany efa vita le boky dingana aminay zao zany dia tena amin'le sommet résolution fa be dia be natao serene nanombola tamin'ny 2002 atsariandorano fosy saname résolution sony zany zahay zao fa amin'le tena anangana le CNR zay zany ganay zao dia zay nahatonga natery ta 25 juillet amin'le 22 zany no eritreretiny serene anaovana an'io sommet io dia izy daholo ny composan'le karakarany io dia miadevitra io situation présidence satria politique de l'état le conseil central miadevitra amin'io zay ao amin'ny primature satria gouvernement no manapaka an'izay ao amin'ny assemblée nationale ao amin'ny CNT ny miaramila dia ny FFM fikefa ny mpazakana io zany micomposé ny fikarakarana an'io fa ny daty zahay na hoe le 22 satria efirenena mila an'io raha ny fiainanay n'izay roa andro zay aloha zany dia hita ny raha ny tena tsapa zay zany fa ny vahoaka malagasy zany dia manana etaeta ty hanoto ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ty zay zany ny voalohany indrindra ary ny faharoa manarakaraka an'izay ty zahay ny zavatra hitako zany eto dia tokony handray andraikitsy faran'izay haingana ny andriamatao filoha mahakasika an'izay fampihavana sy fanovana ifotony zay satria mijaly ny vahoaka atao voro marobe ohatran'izao noho le fijaliana misy eto amin'ny firenena ary
ahitana hoe tsisy zavatra mandeha eto zany ka tokony mila miara-mientana antsika malagasy hanaovan'izay zavatra zay